aiza ho aiza Commune Ambonivohitra Arivonimamy. Aiza ho aiza ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa nisy tamin'ny taona 2024. Miazo ny lalam-pirenena voalohany ny diantsika amin'ity indray mitoraka ity hamonjy ny commune Ambonivohitra Arivonimamy. 270 kilometatra miala avy eto Antananarivo no misy azy, lalana adiny iray raha mandeha fiarakodia. Izy no renivohitry ny distrikan'ny Arivonimamy amin'izao. Fanjakana nahaleo tena izany Imamo izany, tany hoany amin'ny taonjato 17 tany. Fanjakana nifanolobodirindrina tamin'ny fanjakana Imerina. Andriambahoaka ampovoan-tany no mpanjaka nitondra ny Imamo tamin'ny vanim-potoana ny taonjato 17 io, raha Andriamasina Valona kosa no mpanjaka teto Imerina. Ny hoe Arivonimamy dia anarana teraka taty aorian'ny ady ny fanaovan'ny mpanjakany Imerina sy mpanjakany Imamo. Tamin'izany fotoana, nisy ny fiadiana fizarantany teo amin'ireo mpanjaka rotonta ka nipoiran'ilay fitenenana hoe ny tapian'ny Imamo tsy tafakatra ny Imerina ary ny ambiatry ny Imerina tsy tafidina ny Imamo. Fitenenana izay nanamarika ny fifanarahana teo amin'ny fizarantany ny fanjakana ny fanolobodirindrina io. Taty aoriana, te hanitatra ny fanjakany ny mpanjakany Imerina ka nandika ilay fizarantany ny fanarahana tany aloha. Manoloana izay ary dia nanangana tafika nisy Arivolany mpanjaka Andriambahoaka voan-tany izay nitondra ny Imamo tamin'izany mba hiaro ny tanàna ary nanakisaka ny fizarantany hatreo Manakasina. Ireo tafika Arivolany hiaro ny fanjakany Imamo ireo izany no niaviany anaran-tanàna taty aoriana hoe Arivonimamy. Efatrany amin'ny vanim-potoan'ny fahampanjaka no nisy ny fampandrosoana. Ny roborobe izany teo anelanelan'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Fokontany 30 no mandrafitra ny commune urbaine Arivonimamy. Mahery ny 900 kilometatra tora-drony velarany. Tafiditra ao anatin'ny faritra Itasy moa ny commune. Mampiavaka ity commune ity ny fananany fotodrafitrasa maro. Hita nisongadina ny fampandrosoana tao amin'ny commune Arivonimamy nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Vanim-potoana izay nahafahan'ny commune nisitraka ireo fotodrafitrasa ho an'ny mponina, tahaka ny trano fianarana, ny lapan'ny tanàna ampiasaina mandrakan-kehitriny io, ary ny tsena sy ny trano pokon'olona izay isan'ny mampidibola ao amin'izany commune izany. Aiza ho aiza ny fikojakojana ireny fotodrafitrasa samihafa ireny ankehitriny? Ny zavatra tiako tsipihana dia zavatra maro ny vitan'ny président Marc Ravalomanana izay menina takonana ankehitriny satria raha mahita ny commune urbaine Arivonimamy io tsika, indrindra moa fa ireo fotodrafitrasa maro izay hitantsika manerana ny commune Arivonimamy voalohany io dia betsaka ny zavatra vitan'ny président Marc Ravalomanana teto amin'ny commune urbaine Arivonimamy. Ny zavatra ny mampalelona fotsiny dia lasa rehefa tsy teo ilay olona tamin'izany andro zany lasa nitsinitsiniavina ilay fotodrafitrasa satria atahoana hono ny jery an'ireny zavatra ireny fotodrafitrasa nanana izy azy ireny satria ny distrikan'ny Arivonimamy dia voalohany tetateta Madagasikara ny commune urbaine Arivonimamy nahazo an'ilay commune mendrika maneran-tiny era Madagasikara 500 millions tamin'izany ny loka azo ny commune urbaine Arivonimamy io dia mahafaly anay zany tsy afaka homponay vahoaka tamin'ny commune urbaine Arivonimamy zay tsara ao ilay zavatra efa nisy, ny zavatra tsy vita dia ataovy topoka. Amin'ny fampandrosoana dia tena sahirana mihitsy ny vahoaka satria tena tsisy tsony mihitsy ny fanampiana ho an'ny vahoaka avy amin'ny fitondram-panjakana. Tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tena nahazo zavatra daholo hatramin'ny mpianatra, hatramin'ny be antitra. Tsy nisy tsy nahazo ny anjarany teto fa samy nahazo daholo. Sekoly ianarany ankizy zany teto amin'ny commune Arivonimamy voalohany urbaine dia tena nahazo izany EPP tsara zany. Le fitaovana fanaovana trano taloha reny nentin'ny président Ravalomanana avy any ivelany anisan'ny nahazo an'izany ny commune Arivonimamy urbaine indrindra teto an-tampon-tanàna misy ka anankiroa izao eto dia EPP Ambanivaratra sy EPP Morafena. Ny fitaovam-pianarana ry hatramin'izao mbola misy ankizy miakanjo an'ireny akanjo ny zarain'ny président Ravalomanana ireny tamin'izany fotoana izany. Ny fianarana hono no lova tsara indrindra. Na dia tantsaha aza ny andro tokony mponina ao Arivonimamy,
manao izay ho afa ny ray aman-dreny ampiditra an-tsekoly ny zanany. Aiza ho aiza ny fahafahana miatrika izany fampidirana mpianatra izany isan-taona? Ankitelo zanako dia tia mianatra tian'ny PP aty. Dia teo ny roa. Nianaratra amin'izao zao ka anjanako mbola tsisy. Mbola tsy manana kahe mihitsy izao fa hoe ampidirina dia maika fotsiny anapiditra anazy aloha mbola tsisy. Miasa fivelomako miasa tana miasa angady. Tanangady dia mikarama amin'ny tanangady nefa izao tsy misy dia tsy hitako izay atao dia izany tsy nahazoko kahe sy ihany. Iny aloha fitaovana aloha dia hita sarotra satria somary sarosarotra kely le nisy an'le fiainana tamin'le nisy an'le aretina zavatra teo iny. Le fitaovana izany no sarosarotra fa tsy mandofola. Le tatoato aloha izany dia le nisy an'ireny hoe grève teo aloha dia izao indray nisy an'iny confinement iny dia hita mihitsy ny hoe ohatrany ambanimbany kely ny bazin'ilay mpianatra. Hita ihany izany le hoe tsy nianarany elaela dia na le manoratra raha mbola vaobaotra. Dia na ny lesona efa teo aloha dia mihita hoe misy tsy tadidiny, tsy tafavoakany. Mahasahirakirana ihany izay ray aman-dreny satria araka n'ireny zava-nisy ireny tena voaka-sepotra kely mividina fitaovana rehetrarehetra fa ny fampidirana aloha dia 0 ariary. Ny taona 2024 tany hoany no nahazon'ny komina Rivonimamy an'ity fanampina trano fianarana ao amin'ny EPP Morafeno ity. Nisy ny mpampianatra izay nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fanabeazana ny zanak'i Mamy tamin'izany. Iray amin'ireny ity mpampianatra Frama iray ity izay niasa 12 taona. Tsy mbola tafiditra mpiasa-panjakana mandraka-ankehitriny. Amin'izao fanapahan-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana izao manoloana ny hoe maimaim-poana ny fampianarana ny zaza malagasy dia ny tompo ny fahasairana ny mpampianatra Frama ao amin'ny komina Rivonimamy. Fito izay ny maître Frama eto. 3 maître Frama subventionné dia ny 4 non sub. Izay zany mba mangataka fa araka ny tenin'ny fitondram-panjakana dia tsy mandoa vola intsony ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Dia izay nefa ny tena ray aman-drenin'ny mpianatra ny tena nandohan karamanay hatrizay dia mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany izay maître Frama mba hijery anay akaiky satria tena matsiaro sahirana dia sahirana izay ny asa nefa tsy maintsy atao. Tsara ny mampatsiafa ao anatin'ny fitohizan'ny fitantanan-draharaha-panjakana na ny continuité de l'État no ahafahan'ny mpitondra ny fandimby taty aorian'ny tetezamita nanatanteraka ny asa fampandrosoana rehetra izay iaraha mahita ireny. Ny taona 2024 no nanomboka ny fampiarana ny MAP na ny Madagascar Action Plan. Ireo tetika asa fampandrosoana rehetra azo natao teto Madagasikara no voarakitra izany. Nahazo tombony manokana ny teo amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny Tantsano no nomena vahana voalohany tamin'izany. Ary ny distrikany Rivonimamy no isan'ny nisitraka ireo karazana tombontsoa ireo. Aiza ho aiza ny vokatra ireny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao? Tena nizara zezika mihitsy président Ravalomanana tamin'izany. Tena nanana kontana zezika mihitsy ny teto amin'ny distrikany Rivonimamy tamin'izany fotoana izany. Nahazo zezika daholo ny tenako izao raha nisan'ny nahazo tamin'izany. Zezika nambolena i vary, nambolena ny vola rehetra tamin'izany. Tamin'izany ny fiainanay aloha tena hita hoe tena nety tsara mihitsy fa amin'izao fotoana izao ny araka mandrandirana antsy ny vahoaka, mitebotebo ny vahoaka, fanjakana tsy mieritreritra ny fiainam-bahoaka, sosialim-bahoaka araka ny filazako teo. Ankoatra ny mpiasa-panjakana sy ny manana orinasa aloha eto dia mpamboly ny tena betsaka, sy mpiompy. Ary mamboly voatabia no tena betsaka eto, mamboly kofri satria misy an'le kofri ireny. Masomboly zareo reo dia raisin'le tantsaha dia mamboly zareo dia raisiny indray mivokatra avy eo izy no mandoa ny vidin'ireo amin'ny vahoaka. Hita misy hoe tombontsoa ho an'ny vahoaka lizy. Fotodrafitrasa isan'ny namboarina tamin'ny taona 2024 ity lalan-tany lehibe miditra avy eto amin'ny fokontany Morafeno Rivonimamy ity. Tetika sagoavana izay saika hatao lalam-pirenena mihitsy, mampitony avy any amin'ny lalam-pirenena faha-efatra. Mianga avy ao amin'ny komina Mahitsy, mandalo any Farahantsana, miditra eto Rivonimamy ary mitohy makany Manalalondo sy Faratsio hatrany Antsirabe. Ny ato teo amin'ny taona 2024 anefa itetika sagoavana io ary tsy nitohy intsony mandrakandroany. Ireo taksi moto sisa no tena mampiasa izany satria efa miasimba koa io lalana io amin'izao. Tanàna efa nanana na izy azy hatrany aloha raha ny komina Rivonimamy.
raha tsy aivina dia tao arivony mamy no nisy eranam-piaramanidina iraisampirenena teto Madagasikara. Ny taona 1790 vao nifindra teny Ivato izany ary mandrakandroany moa dia mbola hitantsika eny Ivato io eranam-piaramanidina io. Taoriana ireny zava-nisy teto amin'ny firenena ireny anefa, mitaraina ny taon-tsaha fa nitotongana ny farim-piainan'izy ireo. Aiza ho aiza izany ny commune ambonivohitra Rivonimamy ankehitriny